eo amin'ny vaovaon'ny fambolena sy ny fiompiana kosa indray dia nandray ny solitena maro ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana androan'ny ministre anivon'ny fiadinan'ny republika misana ny fambolena sy ny fiompiana ny vohitra nandritra ity fiaonana ity ny olana lehibe ho an'ny fanafainganana ny fanatanterana tetikasa ny tany famoaham-bola ambany dia ambany. Marco Antoine mitatra izay vaovao izay. Mbola anisan'ny olana lehibe ho an'ny fanafainganana ny fanatanterana tetikasa ny tany famoaham-bola na ny taux de décaissement ambany dia ambany. Io no navotra ny ministre eo anivon'ny fiadidin'ny republika amin'izany ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Arson Randriarimana androany raha nandray ny solitena maritra ny banky afrikana amin'ny fampandrosoana Andriamatoa Mohamed Abdallah Sherif ny teny amin'ny Enosy. Ny votra nandritra ny fotoana ny mikasika ny fiaraha-miasa eto amin'ity banky iraisam-pirenena ity izay mamatsy vola ho an'ny tetikasa lehibe miisa efatra miompana indrindra amin'ny fampandrosoana ka anisan'izany ny fanatsarana ny Lemaky Bamangoky ary koa ny fametrahana ny tetikasa goavana amin'ny fanaovana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Io moa tsy hafenina somary misatrisatra ihany ny fandanitsika n'ilay vola na le taux de décaissement dia nijerena ny araka teo hoe avaiza ny tena mampisy ran'ilay izy avainy amin'ny zareo ve sa avaty amintsika avaty amin'ny ministera dia jerena ny vahaolana amahana an'izay efa mifamme tokony izay hoe iona matetika periodika zany mba hijerena n'ireo olana mety mitranga sy tonga dia amahana ny zany olana zany. Ny resaka fambolena moa teo hoe agriculture fa tafiditra ao anatin'izay koa zany ny fiompiana satria ny zone zay iasan'ny bady moa zany araka nyresantsika teo dia iny faritra atsimo andrefana iny dia mifaritra andrefany Madagasikara ny Bonglave iny fantatsika fa ny faritra atsimo andrefana dia misy koa zany ny fiompiana koa anisany fiveloman'ny tatsahany tafiditra ao zany ny fampiroboroboana ny fiompiana. Fa tamin'ity androany ity ihany koa dia nandray ny tale-panina tanteraka ny fiombonam-be iraisam-pirenena ny kakao ny ministra Arson Randriarimana. Fotoana izay niresana ihany koa ny fanatsarana sy ny fampiroboroboana ty voly fanondrana izay anisany mampiavaka ihany koa any Madagasikara ity. Dia iny fanedidinina koa toko lasitoko vao no manakatona ny fampalalam-baovao antsika teto amin'ny fahita lavitra matv tamin'ity alina ity soriny sika tena tokantranontany nahatra nijery hatramin'ny farany mame fotoananao ny sampana fampalalam-baovao ny fahita lavitra matv ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.